Nivoaka tamin'ny fangina ireo mpiasan'ny jirama misotro ronono manoloana ny olany jirama izay misy ankehitriny. Araka nambaran'izy ireo androany dia tsy afa-miala amin'ny fampitehan'ny orinasa jirama ny fanjakana, nefa koa tsy ho vitan'ny fanjakana samy irery intsony ny mitady vahaolana amin'ny fampitehany ity orinasa mpanjakana ity, fa ilaina fampijiniana eo amin'ireo hery rehetra. Mahasiva amin'izay ny dialogue social zay retraité zany dia vonona hiditra amin'izay fampidiniana sy fampiresahana rehetra ho amin'ny fanarenana ny orinasa, fa tsy manaiky kosa zay ny statut vaovao. Raha misy ny fahavazan'ny orinasa ankehitriny arak'izay lazaina ombenombeny tsy avy amin'ny mpiasan'ny jirama zany fa avy amin'ny fitantanana tsy mahomby miaingana amin'ny fanjakana, ary ny fanjakana tsy manana vahaolana. Noho izany aleo hazava tsara ny resaka hoe atsoy ny hery velona rehetra ifampidinika amin'ny fanjakana anaovana amin'ny vahaolana, fa tsy vitanareo samy rery io. Tsy zaka tsony ny délestage, tsy zaka tsony ny ranotapaka. Ho avy zao ny ahitany ahoana ny efa rano ity mbola alefa avy ny camion citerne karamaina 500 000 ariary par jour, 80 litres de gasoil par jour, makaizy zany volan'iza no atao amin'izany, nefa tsy afa-po akory ny olona amin'le rano. Zany zavatra manahirana. Dia tsika vahoaka be manaiky efa zao ny zavatra misy iainy atsika, mbola tsy afaka irahina ihany ve tsika vahoaka. Fa zao zay retraité jirama dia zay tsy anaiky, zay zaty zay tsy anaiky zay raha tsy miverina aminay ny zoanay. Efa ty zaka ny voaka malagasy intsony ho izy ny aina ao anatin'ny délestage. Lasa mivatra fa tsy antoka foana ny orinasa jirama hoy ireto mpiasan'ny jirama misotro ronono ireto noho ny tsy fahaiza-mitantana. Tsy manaiky ny santa vaovao ihany koa ireto mpiasan'ny jirama misotro ronono ireto, araka nambarany androany. Zay zao maheno hoe 70% production ny jirama privatisena. Efa fantatritsika tsara fa ny vente perte ataon'ny jirama mambotry ny firenena. Zao nefa misy indray fifanarahana hoe misy 17 site indray anaovana appel d'offre international. 17 site zay mbola anaovana achat d'énergie ho an'ny jirama. Dia ireo olona mamaly ny appel d'offre ireo zany hivarotra indray amin'ny jirama, dia jirama zany anao vente perte foana. Ahoana moa ny eritreretinao hoe misy groupe 105 mégawatt any Toamasina, milanja 4 tonnes moa izy iny, 70 tonnes, ka 70 tonnes mbola maromaro ary izy ny 70 tonnes. Dia iza nanao an'ireny contrat ireny? Mba ny eritreretiny ve hoe mbola misy tetezana 13 amboarina vao tonga aty Antananarivo? Zany ange tsy misaina mihitsy zany. Ka miala tsiny aloha fa tsy mety zany, tsy zany fitantanana ohatra ny mpivady anankiray hoe nanao trano izy dia tonga ny Analakely mahita marato rapport. Tonga ao trano izy tsy tafiditra ao trano le marato rapport dia ravana aloha le trano idiran'le rapport. Mampalahelo zany. Zany ve natao fitantanana ny tiraraha ty? Tonga ny raisena teny amin'ny jirama Ambojatova ireto farany nitondra ny fangatany sy ny anajana ny zon'izy ireo ara-dalàna amin'ny mampiasa ny jirama misotro ronono azy ireo. Anisan'izany resaka fahasalamana sy ny fiahiana ara-tsosialy izay zofototra tokony hositrahana. Andray anjara sa tsy andray anjara? Raha andray anjara dia andao zany tsika andray anjara. Ny réserve tsy miroro betsaka ny nanao étude, ny tena akaiky ny marina 5,5 milliards de barils, 5,5 milliards de barils. Ary tena hoe azo exploitena raha ny teknôlôjia ny tandrefana 1,7 milliards de barils. Zany hoe vola 102 milliards de dollars hodakana fotsiny ve zay 102 milliards de barils zay, 102 milliards de dollars averiko ndray 102 milliards de barils. Ary be milanga mbola folona zato enino io, veriko tsara mihitsy, be milanga mbola folo na zato eny no tsy miroro. Eritrereto ary tsika mitady vola amin'ny banque mondiale 1 million de dollars, 10 millions de dollars, 100 millions de dollars maximum. Tsy fantako ny fanazo an'izany hoe 1 milliard zany tsika ena na 10 milliards. Fa ty zavatra ty zavatra vola mipetraka eo 100 milliards de dollars ody tsy hita modidina adala, lasa angataka amin'ny karana, angataka amin'ny banque mondiale, resantsika mibaolana le naveritsika ny teo. Dia ty zany amin'ny tsy miroro ny gasy tsirary ay avy
amintsika 25 millions d'habitants manana 68 barrique averiko ndray manana 68 barrique américaine zany hoe 159 litres fa 68 de mivalerany io 10 tonnes manana vola 20 millions d'ariary enao amin'ny tsimororo tsika 25 millions d'habitants hoajanona fotsiny am'izao atsika i zavatra io ny fanaramy Madagasikara olona mifanjakana malagasy any ambanin'ny tany mbola tsika rehefa ampiakarina ka lasa huile lourde de mitady tsenam-barotra zareo tsy mifanaraka ampiakatra grady any Madagasikara olona sy mifanjakana de mivaolana resako andao ampiakarina grady aloha transformena anao an'izay satria anao an'izay tsy mirora be milanga eritsereto manana 800 barika ny malagasy tsirairay avy rehefa mivadika menaka mavesatra io de modidina adala be anafatra foana be avy any ivelany fa ny huile lourde sy ny extra lourde tsy miroro zany huile lourde be milangy zany extra lourde fa reo mitovy iaininy angaina mitovy amin'ireny Arabie Saoudite reny mitovy amin'ny any Amerika mitovy amin'ny any Canada mitovy amin'aiza n'aiza fa lasa navesatra satria nisy réaction bactérienne zay no natonga azy mavesatra reto ny zavatra ilaitsika ny isan'andro ny total ny carburant liquide ilaitsika any eo amin'ny 20 000 barils par jour eo zay ny ilantsika malagasy 20 000 barils par jour tsy miroro raha trandrahana 87 000 barils par jour zany hoe mahaleo tena de afaka miexporte tsika zany io ny filan'ny jirama ny fuel sy ny gasoil mitovy ihany sady 2000 barils avy de ny fitambarany teo 4000 barils par jour io le problème délestage reo ny problème tsy manambola mifanjakana malagasy andoavana amin'ny vola amin'ny pétrolier ka rehefa tsisy vola de eo ny raisiny de zao ary hitatsika amin'izao fotoan'izao tsy tafatsony io mbola veriko ndray même système même résultat inona natao andao ary tsika le zanaka amin'izay anao ny zavatra banga io tsy vitan'izay ihany mampikenikenina ny arabe amina bitume tsy miroro na be milanga azo anaovana goudron fa misy transformation tsy maintsy atao raha atao ty avy amin'ny ihany 172 barils par jour de goudronné Madagascar averina 172 barils par jour amina goudron de vita goudron Madagascar ahoana ny manafatra goudron avy any ivelany nefa matière première fanamanao goudron ka misy eto ary tsy be da be ny vola lany amin'ny carburant boriboreko le zavatra mba tsy anahirana 1 milliard de dollars à peu près ambanina ambony latsaky zay zay ny volantsika lany amin'ny carburant apatelo na paefatra ny volantsika malagasy lanin'izay makaizy zay vola zay makany amposiniza tsy nareo ny mamaly jirama ndray sy ireo centrale miaraka amin'ireo 250 millions de dollars isa-taona amin'ny vola manjary de ahoana mbola hipetra fotsiny amin'izao ny goudron 14 millions de dollars ny ilaina de isa-taona de vita goudron Madagascar averiko indray le question teo anao sa tsy anao zay tsy anao rehetra andana makany amin'ny sisin-dranomasina mamony tena zay anao verena de aleo miaraka miasa efa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana mba anarenana ny orinasa jirama hono ambara ny Soalimos chargé de mission eo anivo ny fiadetsina ny Republique vola tsy toko tsy foroana no efa nanapiny ny fanjakana ny orinasa 5 ranambarany de olana eo amin'ny fitantanana mihitsy no mahatonga ity orinasa-panjakana ity ikorosofana toy izao izay tokony ho jereny Flo Andry Rajoelina manokana indrindra fa ireo olona izay mini manapotsika ny orinasa sy ny ezaka ataony fitondram-panjakana ankehitriny tena efa un tiers ny budget tsika mihitsy no makany kanefa ny de mbola zao ny zavatra iainan'ny malagasy zany ao zany tena misy fitantanana goragora ao amin'ny jirama io ary eto tena mitodika mihitsy amin'ny filoham-pirenena zay nisorako anazy nandeha nanetsy tena mihitsy nidina ifotony nijeryn'ny olana ao fa tsapa sy hita zany am'izao fa tena misy olona mauvaise foi ao amin'ny jirama io azadiny fa service public io dikan'izay tena mitodika amin'ny filoham-pirenena mihitsy aho hoe tena gadrao fa tsy olona titan-drazana zany fa olona napotika firenena ary fahavalo-pirenena sy fahavalom-bahoaka mitera manokana ny fahendreny vahoaka malagasy moa i Soalimos amin'izao lalatsarotra lalovany firenena izao
ary nambarany fa efa niova ny toe-tsay ny vahoaka malagasy tsy mora voadikotina amin'ny resaka fanakorontanana. Ny mampalahelo izy dia ireo izay lazaina fa ray aman-dreny eto amin'ny firenena indray no mitady anakorotana. Nasiany resaka amin'izany ifaneho-kevitra ny hoentina manam-boninahitra iray efa nisotro ronono izay niparitaka tao anatiny tambazotra serasera Facebook sy aina aman-jery. Gaga ihany ary mba tsy nampoziko mihitsy ny faneho-kevitra na ray aman-dreny anankiray iny mba ray aman-dreny izy eto amin'ny firenena ary ray aman-dreny mihitsy izy natao anatiny tafikary hoe olon-dehibe ray aman-dreny hoe dia reny no faneho-kevitra zany hoe miincité an'ny olona indray zany izy hidina an-dalambe ary izy indray no manakorotana ny toe-tsain'ny mpitandron'ny filaminana izay armée républicaine. Tena hitako mihitsy hoe tsy baikona fitiavan-tanindrazana ny ray aman-dreny fa baikona ohatrany misy haine zany. Hitako foana izy maneho hevitra matetika fa ohatrany misy haine mba tsy teneniko ohatrany misy fialonana ve tsy fantatro amin'le faneho-kevitra fa tsy reny mihitsy no discours-na ray aman-dreny zany. Zany ray aman-dreny zany dia tokony rassembleur foana izy faneho-kevitra. Tsy omena tsiny ny mpanohitra hoy nambarany Soalimos raha anakihana ny fitondrana satria asan'izany saingy ny mampalahelo amin'izy ireny dia tsy mba manana fandaran'asa hoentina mpandroso ny firenena fa faly fotsiny manaroatra ny zavamisy sy ny fahorian'ny vahoaka malagasy. Raha ny faneho-kevitra ny lehibe ny mpanohitra indray aloha dia tsy dia nataitra ahy satria efa fataony ireny. Manahirana ange amin'reto mpanohitra antsika eto Madagasikara reto manararoatra fotsiny an'le situation sy zavamisy zareo. Io le atsoika hoe opposition des circonstances sy opportuniste de situation. Zay ny mpanohitra antsika eto manararoatra an'izay fotsiny fa tsy mba mitondra programme. Ina zany mba programme an'le mpanohitra. Zany mpanohitra zany tena marina programme contre programme. Io ny anareo tiany anay raha zay no eo fa nisy an'izany ve hatramin'izay. Misy problème eto amin'ny firenena ohatra dia mivondrovondrona fotsiny zareo ponctuel dia tsy asiana fifidianana dia natao ny séance. Tsisy programme tsisy nininy ohatry zany foana. Nanamafetra ny Soalimos fa tena miasa ny fitondram-panjakana saingy maro ihany koa ny mpamingana izay miezaka manaratsy manimba endrika ny fitondrana izay hitarian'ny filoha Andry Rajoelina amin'izao. Ny fanapahan-kevitra politika no raisin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny enitaona no nahatonga ny Olandrirama sy ny famatsiana ny herinaratra amin'izao fotoana izao hoy siteny Randriana Solonyaiko abadon'ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra mantsy ny vahoaka hoy ity lehibe ny mpanohitra parlementera ity satria tsy fanaovan'ny Andry Rajoelina sony ny fanombohana ny asa volobe sy saofika no tsy mahatafavoaka Andrirama fa sy olana ara-pitantanana araka ny fanazavana omen'ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Efa mahatratra 10 miliara ariary isan-taona ny vola very sy fatiantoka misy eo anivon'ny Andrirama nanomboka ny taona 2024 hoy ity lehibe ny mpanohitra ity ka fotoana tokony efa andraisan'ny filoham-pirenena fanapahan-kevitra na ho azy tenany manokana na ho an'ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta izao fotoana izao. Tozora Befatra, Andry Rabesotra. Sy tokony ahelika amin'ny fitantanana na ny DG Andrirama fa ny fanapahan-kevitra nataony Andry Rajoelina nanilika ny tetikasa volobe sy saofika ny tena mahatonga ny olana amin'izao fotoana izao. Ka ny tena ataoko dia tena mahitsy aza ilika any amin'ny fitantanana re ity problème ity, aza ilika amin'ny DG ity problème ity fa ny tena fotsiny problème dia fanapahan-kevitry ny Ingahy Andry Nirina Rajoelina izay nampijanona any fanamboarana saofika sy volobe enitaona lasy zay. Saofika sy volobe io ihany ny solution ahafahantsika mahazo mamokatra herinaratra mora eto Madagasikara. Fefa ny projet fefa eo, ny vola fefa teo, ny société frantsay sy norvégiane fefa teo, zavatra natao fotsiny fanaovana sony. Raha nekena nefa nitetikasa volobe sy saofika hoy ity lehibe ny mpanohitra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ity dia tsy tonga amin'izao olana mahazo azy izao intsony Andrirama sy ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Fanabadona any malagasy
iray manontolo ny fomba fanambarana nataon'ny prime ministre, fanambarana nataon'ny filoham-pirenena. Tsisy tsy mahafantatra fa ny olany jirama dia resaka coût de production, fa tsy resaka fitantanana izany. Saky mivarotra ny jirama dia perte izy. Raha atao kajikady tsotsotra, raha very any amin'ny 100 milliards d'ariary isam-bolana itsika, raha 12 mois zay any amin'ny 1200 milliards vola bene zany, vola rina zany. Ary eto ny aiky mihitsy ny prime ministre fa tsy vita zareo le izy. De zay nahatonga ny prime ministre tena nitapahana dola ny budget rehetra tany amin'ny ministère. Efa ohatra mivaingana ny tsy fahombiazan'ny prime ministre ihany koa io Olandrirama io, hono lehibe ny mpanohitra ka tokony andraisan'ny filoham-pirenena fepetra amin'ny prime ministre. Rehefa azo tsapahitanana ho zizina lampandorenana fa tsy mahomby izy, tonga de manapa-kevitra ny filoham-pirenena manala azy. Fanontaniana petraka amin'ny filoham-pirenena androany. Tsy azo tsapahitanana ve tsy fahombiazan'ny prime ministre? Ny malagasy de mahatsapa azo tsapahitanana mihitsy fahombiazan'ny io prime ministre io sy ny gouvernemanta, ary azo tsapahin'ny kibo ny malagasy. Laza ho tsy hijanona anakihana ny fanambadona sy ny fanambakana ataon'ny fitondrana ny vahoaka io moa ny lehibe ny fanoherana eo anivy ny anteny miram-pirenena.